aizany mpianakavy o isakafo re sakafo panahy anio iarahantsika amin'ny pasteur Samson Andrasana avy eo amin'ny FTKM avaratsena fanantenana talata volonondry. faly miarabantsika rehetrindray ry avako matratra ty ampampitaona saripidi loatra menotompo antsika ity ny anjara sakafontsika androany a dia filazantsara sora tamin'ny Matio toko fatelombeny folo ny andininy fa fito amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa roa amby dimapolo kanefa milohan'izany a tsara indrindra dolo antsika menakavy iombina hivavakisika ry avako tompo misaotra anao zahay fa mbola omenao fotoana hatrany afaka mamaky afaka mizara afaka miaino ny teninao lay hanina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra kehitriny ary irao fanahy masina hitari-dalana anay mba afany manateraka izany voninahitry naranao noho ny amin'i Jesosy Kristy zokinay alovanay mivavakay amen. Matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa fito amby efapolo ka hatramin'ny fa roa amby dimapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato-tariana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavoro ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notariany ho eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka ny fantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina dia atsipy ny any amin'ny fandoroana lehibe miretrafo izy ano isy fotoamanina sy ny fikotroanify. Efa azonareo va zany rehetra zany? Hoy ireo taminy eny. Dia hoy izy taminy ko amin'izany ary ny mpanorandalana rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fahaly mamerina fiarabanantsika rehetra ry havako mbola anatin'ny ray volana isika ny amin'ny hevitry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny andro ity dia tena miorina ao anatin'ny fandinitena dia ny tsara mihitsy ny tena tena efa miorina ve ianao izay mandray ny tenin'Andriamanitra isanandro io ary ve miorina sa tsy miorina? Misy anie mandray ihany fa tsy miorina, misy anie mba mino ihany fa tsy miorina. Fa atraiza marina ianao tokoa tena miorina ve ianao? Atraiza fandinianao ny tenanao dia nio tsara ny tenanao androany. Mahafinaritra ny olona sy mamaky ny olona ry havako dia ny andinika ny olona hafa, andinika ny hafa eo akaikiny na lavitra azy koa aza. Mandinika ny hafa zany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Fa raha samy tsy maintsy tsara ihany dia ny tenanao tsaraina. Ny tenanao tsaraina. Aza maika andinika ny hafa ny tenanao diniana hatrany tampindoka hatrany ampalady. Ary ty andiny tsotra masina ty mantsy dia izao milaza ny fiafaran'izao tontolo izao izy ity, milaza le fitsarana izy ity, milaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ity. Tsy voandray mandeha teto koa Jesosy nanao fanoharana mikasika izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fiavian'ny fitsarana izany. Fa teny efa matetika indrindra raha ty filazantsara sorata Matio ity dia be dehibe ireo fanoharana ataon'i Jesosy mikasika fanjakan'Andriamanitra. Eo akaiky eo ambony eo ohatra hitanao le hoe ny niainga mpamafy tany amin'ny tany tsilo, tany amin'ny tany ambony vatolampy, teny amoron-dalana ary ny tany amin'ny tany tsara. Dia hitanao zany manomboka eny amin'ny 15 ianao. Ahitanao koa ny hoe vona fafy dia nisy ny namafy ny vo dia nisy io namafy tsy parifary dia niarina niry teo ihany aloha izy roroa. Fa hitanao koa ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny arenana fenina, fanjakan'Andriamanitra tahaka ny arato-tariana. Zany ty andiny tsotra masina ety. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny arato-tariana. Andininy fa fito amby efapolo. Misy karazany maro ny arato. Fa ny arato ampiasaina eto misy le arato le atoraka, misy karazana arato atsipy na tariana reto. Dia le tariana zany ty eto ty. Zany hoe tariana izy ty. Fa raha miteny hoe arato zany ianao anaty rano any tokoa, ao anaty rano ao.
Ny mpanarato anie tsy mahita hoe misy trondro ve ao sa tsisy trondro hoe. Tsy mahita an'izany izy. Fa ny anjaran'ny mpanarato zao atsipony ny arato. Dia izay ao anaty rano ao no rofony ny arato. Ny arato koa tsisy maso. Ny arato tsisy maso ka hoe misakisana reo fa tsy izy. Ary tsisy tanana anilika koa ny arato. Fa ny arato tonga dia mandroaka azy rehetraretra eo. Na ratsy, na tsara, na biby, na fotaka. Hatramin'ny fakofako rehetrarehetra. Sy ny fotaka rehetrarehetra alainy adolidoly. Na biby fihinana, na biby tsy fihinana, na biby masika, na biby tsy masika, na inana inona izay ao anaty rano rofony ny arato ataony ray mandroaka daholo. Eo an-tanety izy zay vao mipetraka ny olona isotra masina mivantana, manavaka ny tsara sy manavaka ny ratsy. Ny tsara moa ataony ao anaty harona, fa ny ratsy kosa ariny ho any amin'ny lavaka mirehetrafo, lafaoro be mirehetrafo dia fahatana lehibe, fandoroana lehibe ho ny sotra masina eto zay misy afo mirehitra tsy mety maty, maharitra mandrakizay. Any ny ratsy. Ny tsara kosa nataony ao anaty harona. Arato ihany zany. Somary verimbena tamin'ny fiainantsika n'izany karazana rato zany. Niaraka tamin'ny Petera ianao le hoe arotsay amin'ny lalina ny aratonao ry Petera ao. Hazanao hazan-drano be. Fa eto tena nalatsaka ny arato dia nitariana. Ny andinjotra masina dia milaza mihitsy hoe rehefa nalatsaka ny arato ka nitariana tao anaty ranomasina nitariana dia nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Na hory ny todolidoly ny samy hafa karazana rehetra. Na tsara io, na ratsy io, na ino, na fotaka io, na fako io, na tsy boboky io, na tsy ndretra io, na pirina io, na black bass io, na fozaorana io, na inona tao anaty rano, na hory ny tao daholo. Zany ny anoharan'ny Tompo eto ny fanjakan'ny lanitra, na hory ny adolidoly. Zany tokoa ny arato ary tena zany tokoa raha ohatra ianao mba efa mpanarato dia mahita zany. Eny na tsy mpanarato azy ianao fa mpanika ohatra dia mahita hoe any mpanika any ane malefany fotsiny le sivany. Indraindray aza biby lava be no mipotra avy any, biby lava be no mipotra avy any, indraindray sobakaka no mipotra avy any, indraindray tsoboboka be dia be ao, indraindray hitanao zany. Fa dia netiny ao an-tanety aloha. Dia rehefa tsy manavakavaka mihitsy ny arato zany ao anaty rano ao tsy manavakavaka, tsy manilikilika, tsy manositosika, tsy mitsaratsara, fa dia rofiny adolidoly na inona. Fa rehefa tonga ety an-tanety izy vao mipetraka ny olona mifantina, manavaka ny tsara sy ny ratsy. Mampahatsiaro antsika amin'ny fiainam-piangonana zany ry havako. Fa ao am-piangonana tokoa anie io fiangonana io ny harato ben'Andriamanitra. Io fiangonana io ny harato ben'Andriamanitra. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara zany zao harato ben'Andriamanitra, harato be an' Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, harato be an' Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ahory ny harato be an' Jesosy Kristy eto Madagasikara io daholo, na tsara io, na ratsy io, na inona io. Mety ahitana olona tokoa ny ao anaty fiangonanao mbola olona mpimambo, mbola olona mamolava fa ao anaty fiangonanao, mbola olona mpidoroka, mbola olona mpinaparaky, mbola mpifoka sigara, mbola mpisotro taoka. Zany ao am-piangonanao dolidoly. Fa mety isy ao am-piangonanao koa aza ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpamono olona, ny mpandainga sy ny rainolainga. Zany mety hitanao anatin'ny fiangonanao daholo zany karazana rehetra zany. Misy hira anankiray izay vokarin'ilay mpanakanto anankiray izay avy any aminay ihany ty mpanakanto io hoe hivavaka ao amin'ny lady zao, hifanatrika hivavaka ao amin'ny alady izao. Mahafinaritra anay ireny hirany azy. Tena ile tovolahy io hijerena le tovavy ao amin'ny koralina ny tena namay azy. Zany izy tafalatsaka ao anaty arato io tsy de faresen-dahatra, tsy ny amin'ny tompo akory fa noho ny amin'ny ankizivavy. Fa zao ny zava-dehibe, tafalatsaka ao anaty arato izy. Tafalatsaka ao anaty arato izy. Zany ny zava-dehibe havako. Ary dia tonga ny tompo ao anaty arato ao. Ny arato io tsy manavakavaka. Ao am-piangonanao zany tokony tsy hisy mihitsy fanavakavahana. Tokony tsy hisy fanavakavahana zany ao am-piangonanao. Tokony tsy mifanilikiliko izany. Tokony tsy mifanondromolotra izany. Tokony tsy mifanesoneso izany. Tokony tsy mifandaty izany. Tokony tsy mifampitsaratsara izany ao am-piangonanao. Nefa dia zany ne matetika mbola hitantsika taratra anaty fiangonana mbola misy fanambanimbany. Nareo vaingana fa zay efa ela.
nareo voanya kely fa zay efa elany tato, zay efa elany tato. Misy tena mirere mihitsy, misy tena miavonavona mihitsy, misy tena mizaozao mihitsy ao anatin'ny fiangonanao. Tsy riavako. Raha ity andiany tsotra maso ity dia zao nrofon'i Jesosy ao anaty aratobeana daholo, na tsara na ratsy. Mety misy tokoa fahalemenao, mety misy ny malemy, mety misy ny tsy tanteraka. Tena be dia be mpanota. Zay izao rofon'ny tompo ao daholo. Tsy anjaranao ao anaty arato no mifampitsara. Le tao anaty rato tsy mifampitsara mihitsy tsy anjaranao no mifampitsara, fa anjaran'Andriamanitra zany hoe aza mitsara ianao mba tsy ho tsaraina. Manavanana antsika sy mamaika antsika matetika dia ny tsara ny hafa. Ianona ane tsy dia mbola mahay ianona ane mbola tsy dia mbola mahavoa loatra ianona ane mbola voaingana kely ianona ane mbola mpidoroka ianona ane mbola foka ianona ane ohatrao ianona zany mamaika antsika riavako. Anio ianao ampianarin'ny tompo ny zavatra tao anaty arato ane tsisy mifampitsara tahaka zany hoe tsy izy nareo fa fotaka, mialany nareo fa fotaka, na tsy izy nareo fa fakofako, fa na fakofako io na fotaka io ndrofina tao anaty arato daholo. Ary zany mihitsy Andriamanitra riavako. Andriamanitra tsy mifidy tavan'olona. Tena zany soratra masina, tsy mifidy tavan'olona zany Andriamanitra, fa mandrosaka ny ran'olona izy ho amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tena tian'Andriamanitra daholo, na dia ratsy fanahy na dia tsara fanahy, dia tsy mba mifidy tavan'olona zany Andriamanitra. Rofiny ary tiany Jesosy dia laza mihitsy tsy sitraky Jesosy very zany, fa sitraky Jesosy vonjena daholo, na mpamory hetra io, na mpijangajanga io, na mpanompo sampy io, tian'Andriamanitra Jesosy Kristy ho vonjena daholo. Indraindray tsika mila mandiny tena amin'izao taonjato izay antsika izao. Tena vampitona fandiniteny zao ry havako, mba adiny tokoa ny tenanao. Ianao zay miaino io, ianao ve isan'ilay mpanilikilika, ianao ve isan'ilay mpitsara, ianao ve isan'ilay mpitory, ianao ve isan'ilay manaratsy ny namanao. Ianao io, izy ianao ao anaty araton'i Jesosy Kristy ianao, ao am-piangonana ianao, ao anaty arato ianao, izy ianao. Misy eo zany raha oharina ty afanarataony ty dia hoe isy amintsika ireo zany ao am-piangonanao, misy amintsika ireo tsy boboka, misy amintsika ireo pirina, mety misy amintsika ireo tsy ndrendretra, mety misy amintsika ireo fozahorana, tsy mba miatreritry ny androso fa di miverina mitorina oatra fozahorana. Zany tena hita ao am-piangonana zany fozahorana zany tena misy olona tonga dia hitanao mihitsy zany kosaranga tena fozahorana. Fa misy koa am-piangonanao tena mahafinaritra, tena mahafatifaty, ngamba kosa reny trondro gasy mangirangirana, tena mangirangirana tsara mahafinaritra. Ny sasandray somary feno fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa carpe royal, lasa carpe royal ny lasa black bass, araka zay fitahian'Andriamanitra ny olona tsara ry avy. Fahazataitra koa ianao fa mety ahitanao ny farazay madinika indrindra tahaka ny pirina, ny farazay fanositosika tahaka ny foza, ny farazay tsy tena fa misy koa ny mangidy tahaka ny vily, na le apirikisoa izy fitentsika zay, apirikisoa na vily mangidy mba samy apirina ihany, tsy tahaka le apirina gasy. Ny apirina gasy ny tsara indrindra, fa misy io zany ao apirina gasy. Misy karazany be dia be ry havako. Ao anaty arato ao mety misy olona fotaka, ao anaty arato ao misy fakofakon'olona, eritrereto tsara hoe fakofakon'olona. Ao anaty arato ao misy olona tena mahafinaritra, tena tonga lafatra, tena manana fiaina, tena tian'Andriamanitra. Fa reo rehetra ireo tian'Andriamanitra ho vonjena daholo. Ary rehetra reo dia tian'Andriamanitra elanenina daholo, dia angoniny ao anaty arato anankiray, angoniny ao anaty arato anankiray reo, na iza na iza, ary na firy na firy, na inona na inona, ninona fahotany, ninona faharatsiny, tsy raharan'Andriamanitra zany. Nin'Andriamanitra sy mamaky azy dia zao tsisy verina dia ray azy. Angonin'Andriamanitra ao amin'ny toerana anankiray izy rehetra, angonin'Andriamanitra toerana anankiray. Zao anefa azavariana fotsiny ianao hoe efa atao anaty araton'Andriamanitra ka voavonjy. Tsy hoy ny soratra masina hoe ho akariny eo an-tanety ny arato dia hipetraky ny olona hifantina. Ny fantina, ny tsara nataony ao akarona fa ny ratsy kosa nariny. Tena tonga dia tsy maintsy ho avy fotoana ho akariny eo an-tanety ho fatenana, ho avahana ny tsara sy ny ratsy, ho avahana ny ondry sy ny osy, ho avahana ny vary sy ny tsiparifary, ho avahana ny marina sy ny mpanota, ho avahana sy ny tsara sy ny ratsy. Zany ho avahana. Eto ilazay mihitsy hoe tsara sy ny hoe ratsy.
ho avo fotoana ry havako, ary zay lazanao fa efa tonga sahady zany, efa tonga sahady zany. Raha am'izao taonjatsika zao de efa tonga sahady, efa iainantsika avokoa ireo zavatra mahatsiravina rehetra lazain'ny soratra masina ireo, efa iainantsika avokoa ireo zavatra mahatsiravina rehetra lazain'ny soratra masina. Zany hoe efa tonga sahady ny tompo efa tonga sahady ny tompo. Ka raha mipetraka Andriamanitra, raha mipetraka ny anjely hanavaka ho isan'izay voavaka ve ianao ve isan'ilay tsara natao karona, sa ianao isan'ilay ratsy voatery tsy maintsy nariana. Mampatsiaro antsika ny andinin-tsoratra masina maromaro ao Baiboly zany ry havako. Anisan'izany hoe soratra masina hoe isy roavavy any miara mitoto vary, roavavy miara mitoto vary, ny ray raisina ny ray avela. Misy roalahy miaraka any antsaha, de ataontsika hoe miara manjono sa miara mihaza any antsaha, fa ny ray raisina ny ray avela. Misy aza miray fandriana, ny ray raisina ny ray avela. Mametram-panontaniana zany mametram-panontaniana zany. Raha ianao tokoa moa am'izao taonjato enantsika zao, tonga ny tompo, ianao antranao nareo vady, ny ray raisina ny ray avela. Nenao anatin'ny akonanao, ny zanakao raisina fa nareo vady tavela. Na nareo mianada praitapo mionona antranao de zoky tavela fa ry zandry ray ny raisina. Teny ilaza aminao mampitsangam-bolo mieritreritra azy zany, mampitsangam-bolo nefa tsy maintsy ho avy zany, tsy maintsy ho avy fanavahana. Ndraindray mantsy misy ihany no mitovitovy. Iny le ataon'ny tolona malagasy hoe sy ny andin'ny soratra masina koa milaza zany. Hoy ny soratra masina hoe ambodia mitafy ondry janak'ondry. Fa raha ny tolona malagasy io misy hoe fiatsara-mela tsy de fasana amin'ny lalitra fotsy. Zany io ny evelany tena tsara tarabe fa ny eo anatiny feno taolapaty. Ny ambodia mitafy janak'ondry zany ny evelany zanak'ondry fa ny eo anatiny ny ambodia. Misy ny manahirana manavaka azy, misy ny saritsary manahirana, ary tena ho sarotra hafanavahana. Zany indrindra ny hoe mipetraka ny olona ny fantona, satria sarotra, mety ho lava, mety ho sarotra zany. Ny zava-dehibe ry havako toy izao, mila mandiny tenitsika de ny androany, mila mandiny tenitsika. Mbola misy fotoana ao anaty araton'i Jesosy Kristy ianao ao anaty araton'i Jesosy Kristy io mila mandiny teny ianao, mila mandiny teny ianao, mba aiza tokoa moa ianao. Zay le mahatonga antsika raha mamaky ny boky Nehemia ianao, Nehemia toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 9 de ahitanao mihitsy hoe rehefa novakiana ny boky de nitsangana ny vahoaka, de ny fadisianina ny vahoaka, de ny ositany ny vahoaka, de ny bebaka ny vahoaka, ny bebaka ny aiky ny fahotany, tena hoe ny ankohoka tamin'ny tany de ny aiky ny fahotany, ny bebaka ny vahoaka. Zany ry havako isan'ny endrikam-panadinety, mila mibebaka tsika. Ianao fa ao anaty harato ianao, avery foana hoe aza falifaly fotsiny hoe efa atao anaty harato fa mbola ho avy ny fotoana zay hitsarana, ho avy ny fotoana zay hanavahana ny ao anaty harato. Tsy ny tany ivelan'ny harato ny navahana, aloha zava-tsara ny resaka, tsy ny any ivelan'ny harato ny navahana, fa ny tao anaty harato ny navahana. Zany ny olona efa tsy tafiditra am-piangonana efa tsy kontotsony zany. Ny olona tsy miditra am-piangonana efa tsy resahana tsony zany. Zany efa nevela zany, tsy ho tafiditra tsony mihitsy zany. Fa ianao le efa tafiditra ao anaty fiangonana, io no mbola saina mandiny tena. Mila mibebaka ianao, mila mifadikana ianao, mila manantona ny tompo ianao, mila manantona Jesosy Kristy. Mahafinaritra be anahy mihitsy ny bokin'ny Nehemia ty satria vahoaka ny bebaka, ny levita ihany koa, ny tompona andraikitra ara-pivavahana rehetra, ny tompona andraikitra ara-panjakana, ny bebaka ihany koa, ny bebaka tena hoe taraina mafy tamin'Andriamanitra, ary de ny akohoka tamin'Andriamanitra, ny saotra an'Andriamanitra, ny deran'Andriamanitra, tena ny bebaka, samy bebaka, na ny vahoaka na ny mpitondra. Ary zany isa zay andrasan'Andriamanitra ry havako, ho avy fotoam-pitsarana ao anaty harato ianao, mety efa falifaly hoe zay fiangonana, na fiangonana iny ianao, na fiangonana ao anaty harato ianao, fatandremo fa mbola ho avy ny fitsarana, ary ny ao anaty harato mihitsy no tsaraina voalohany. Zany mihitsy ane mahatonga Jesosy zany mihitsy natonga Jesosy raha nampianatra izy eto ery amin'ny andininy 2:10, andininy 2:10 hoe renareo ve, azonareo ve zany rehetra zany? Hoy ny vahoaka, eny azonay tsara zany. De hoy Jesosy,
de noho izany ary de hoy izy taminy ko amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra de samy hatahaka ny tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zavabaovao sy ela ho tsaraina ho ampamoahany sika riavako ho tsaraina sy ho ampamoahany ary ny ao anaty arato no tsaraina voalohany indrindra ny ao anaty arato ny tompona andraikitra no ampamoahana voalohany indrindra enao mihitsy no isan'izay ho ampamoahana voalohany vonina venao misy larakira fanampy ny fahavalambin'ny folo any de tany mihitsy hoe tandreso sao me tsara velatsy fa vonina venao hiatrika za fitsaran'Andriamanitra zany vonina venao hiatrika za fitsaran'Andriamanitra izany ny bokin'ny Tesaloniana raha i Paoly apôstôly milaza azy ho an'ny fiangonana tany Tesaloniana voalohany toko faharoa raha vakino ny 17 ka hatramin'ny 25 zao nisy mibazy ny teny Paoly apôstôly eo hoe tena mba fifaliana de zao rehefa torinay ny teny de niraisinareo tsy niraisinareo tahaka ny tenin'olona fa niraisinareo tena tenin'Andriamanitra tena ny tenin'Andriamanitra de zany ny fifalianay nareo mandray ny tenin'Andriamanitra zay nitorinay taminareo de raisinareo zany fa zao mantsy zay tsy mandray tsara ny teny ho isoratra masina de hiara fahatezeran'Andriamanitra zao le fahatezerana eto rehefa tonga eo an-tanety ny harato de nofatenana ny tao anaty arato ny tsara nalefa ao anaty harona fa ny ratsy nariana ny endrikiny hoe nariana ho isoratra masina de hoe natsipy ao anatin'ny fandoroana lehibe zay miretrafo izy any sy ny fitomanina sy ny fikotronify samy manana filazany azy na amin'ny filazantsara soa tamin'ny Matio na i Lioka na i Jaune na i Marka samy milaza ny azy avokoa fa i Lioka sy Marka zao no tena milaza tahaka zay ilazany Matio azy eto fa eto ny ahitantsika hoe raha ny andininy 4:30 de mitantaratsika le kasika le voa hoy ny Jesosy tamin'ny mpianatra andininy 7:30 namaly azy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara de ny zanak'olona ny tanimbary de zao tontolo zao ny voatsara de ny zanaky ny fanjakana ny tsiparifary de ny zanak'ilay ratsy ny fahavalo zay namafy le tsiparifary de ny devoly ny fararano de ny fahatapenany zao tontolo zao zay ny fararano ary ny mpijinja de ny anjiry hoavy ny mpijinja hoavy ny fanapana zay nanao ny tsara moa de ampidirina ao anaty harona ny fiteny hoe ampidirina ao anaty harona ry havana de teny hoe miditra ao amin'Andriamanitra mampatsiaro antsika izany hoe ry zanaka efa notahininy raiko teo amin'ny akavanana sy teo amin'ny akavia ny akavanana de teneny tompoko hoe zanaka notahininy raiko nona nomenareo hoanina nangetaeta nampisotronareo tany an-tranomaizina novanginareo narary notsaboinareo tsy nanak tafy notafianareo vahina nampandrotsononareo midira amin'ny fifalian'ny tomponao zany le ao anaty harona midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa ilay ao amin'ny akavia kosa le ratsy de tena any avelany nareo any misy fitomanina sy fikotronify any may akila sy may anareo zany riavana eto zany ana zay laza aminao fa tsy maintsy ho avy zany mampatsiaro antsika ny tantarany Lazarosy mpanan-karena zany Lazarosy asy ilay mpanan-karena misy efitra bebe mampisaraka atsika nareo tsy afaka makaty aminay zay tsy afaka makany aminareo nareo tsy afaka makaty aminay ary zay tsy afaka makany aminareo verinao moramora moa nazo le mpanan-karena ary irao ary Lazarosy mba hatsoboka ny ratsan-tanany mba handena ny lelako fa may ahako mba ato anaty ty afipety fa tsy afaka anakany Lazarosy tsy afaka anakany zany Lazarosy na de anisany nahilikilika aza tamin'ny fotoanandro enao indrindra zay ilaza aminao ho avy ny fitsarana ho isan'izay ho any ivelany venao sa isan'izay nampidirina ao anaty harona raha jery andray ty andiny sotra masina hoe zay tsara de mampirinina tena nampirinina tao anaty harona nataony ao anaty harona ny tsara tonga zany le olona tarina teny tanety de mipetraka ny olona ka ny fantina ny tsara de nampirinina nataony teo anaty harona tany ao anaty harona zany hoe ao anaty haron' Jesosy Kristy ianao na hoe ao anaty sobika ny Jesosy Kristy ianao teo ianao aza mijanona fotsiny any anaty rato tsy ny any anaty rato ny tanjona riavako fa ny tanjona de enao anaty haron' Jesosy Kristy enao anaty sobika ny Jesosy Kristy enao voavonjy miaraka amin'ny Jesosy Kristy enao any ao anaty haron' Jesosy Kristy zany zay ilazanao fa zany ny tena fifaliany enao zay miainao indrindra zao ny tadio atovy zay tonga anao ho ao anaty haron' Jesosy Kristy
ka tsy misy afa-tsy ny fibebahana no antoka ray voalohany atonga anao anaty haron' Jesosy Kristy. Tsy misy afa-tsy ny fibebahana no antoka ray voalohany atongavanao ao anaty haron' Jesosy Kristy. Ataovy izay tonga anao anaty haron' Jesosy Kristy. Fa rehefa tafiditra ao anaty haron' Jesosy Kristy ianao, tsisy atahoranao tsony eto amin'izao tontolo izao. Tsisy atahoranao tsony eto amin'izao tontolo izao. Zany ny le atao hoe fiadanany, zany ny atao hoe le fahasambarany, zany ny atao hoe fiainana mandrakizay ary fiainantsika sady. Jesosy le miteny ny fiadanako no omeko anareo. Tsy taka ny famen'izao tontolo izao fa ny amin'ny fiadanako omeko anareo. Ianao anaty haron' Jesosy Kristy le miaina ny fiadanana. Ary sambatra ianao ry havako, sambatra ianao raha mba isa zay ao anaty haron' Jesosy Kristy. Androany ary ianao zay miainao io, za ilaza aminao mandefa ny arato ny Andriamanitra, mandefa ny arato be ny Andriamanitra, ny fiangonana ny arato be n'Andriamanitra. Fa tafiditra ao anaty arato n'Andriamanitra daholo, na tsara na ratsy, na fotaka na fakofako. Kanefa aza maky tsara ny hafa ianao. Fa ny mamaky dia zao, ao anaty arato ianao, mila mibebaka ianao, mila mandiny teny ianao, mila mivalo ianao, mila mifono amin'Andriamanitra ianao. Ataovy izay tonga ianao ho tafiditra ao anaty haron' Jesosy Kristy. Fa rehefa tonga ao anaty haron' Jesosy Kristy ianao, aza matahotra tsony. Fa tsara mpiantoka na mahavonina ianao ao anaty haron' Jesosy Kristy. Ile teny Tompo hoe indra momba anareo mandrakariva, ambara-patonga fatapera zao tontolo izao, fiadanako omeko anareo, zao avy manana fiainana sady fiainana be dehibe. Ho aminao so amin'ny akonanao ane zany fiainana be dehibe ho manotompo atsika izany. Amen. Ivavaka tsika ry havako. Misaotra Tompo ny amin'ny fotoana meno anay, ahafahany mamaky miaino mizara ny teninao. Misaotra. Fa mandiny teny tsy dia faly. Ny fifaliana voalohany aloha dia ao anaty arato zay. Efa tratra ny arato be an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana zay. Fa tsy any ivelany fiangonana. Kanefa tsy faly amin'izay ao anaty arato zay zay. Satria hay tsy maintsy zahay ao anaty arato ireo no mbola tsarainy. Fa tsy ny any ivelany. Zahay ao anaty arato no tsarainy. Ho fatenana. Jesosy ndreto zay mibebaka aminao, mifona aminao, ny amin'izay mety ho faly menay, ny amin'izay mety tsy fahatanteranay, ny amin'izay mety fahotanay, mba tsy ho tafasaraka aminao zahay. Fa ho lasa ao anaty haronao, mba ataovy tafiditra ao anaty haronao zahay, mba hanana fifaliana, hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Saotra ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokonay, anaovana festateraka zany vavaka izany. Amen. Saotra ny Tompo sika ry havako, ny ampampitaona meny Tompo atsika teto, makasitraka festateraka anao koa nanaraka sanakaiky hatramin'ny farany. Eto ampamaranana dia sitrakay alotra anareo fiarakiray izay novokariny tokopihira ako ny fanantenana, sampana lehilahy kristianina. Avy ao amin'ny efitsika hoe mavaratsena fanantenana talata volonondry. Ao anatin'izany hira mahafinaritra be zany koa ny ametrahako ny veloma finaritra ho anao sy ho any akonanao amin'ny heriny anio toy izao indray ho aminao aneny fiadanana. Madawe ataovy mahitsy ny lalanao, Jesosy tompo fahefana, aizay maharitra novatana, Jesosy tompo fanezeny, aizay maharitra novonjena, Jesosy tompo ke tsy mandawe ataovy mahitsy ny lalanao, Jesosy tompo fahefana, aizay maharitra novatana, Jesosy tompo fanezeny, aizay maharitra novonjena. Mamafianya no mijinjo, Jesosy tompo tsara indrindra, Jesosy tompo lay voatsara, aizay tsinjaina any apara, atany fikire hoanao hoe Jesosy faninoana zava-fiainanao. Ny mamafy any andro mijinjo, fa Jesosy tompo tsara indrindra, Jesosy tompo lay voatsara, aizay tsinjaina any apara,
maneloana zavalympiainanao renareo teo sakafo-panahy androany ny rahantsika tamin'ny mpitandrina raha samysotogna nandrasana avy eo amin'ny FTKM avaratsena fanantenana talata ny volonondry